Krismasy hafa kely. Ity ampiana an'ity manome an'ity. Sa ahoana ry Lila? Ony mariniko tsara. Ity hitandry ity zany raha ohatra hoe eto dia ampiana an'ity dia mira an'ity. Azoko tsara. Ndry tika tena mahery voangy. Tsika roa ary samy mianatra eto izao ve ry Lila? Ary tia indray ary. Ndry izao no tena mahay an'io koa. Inona ky ny valin'io? Ve io raha ohatran'io indray dia haiko ka. Ohatran'izao ny fanaovana azy. Ay moa ohatr'izay ny fanaovana an'io. Avereny kely indray mandeha aloha Eto dia dia tsy tandria ity mitsofoka ato dia avy eo ity ampifanampiana amin'ity dia manome amin'ny valiny. Azondry ve? Ay, eny tokoa. So ihany fa miara-nianatra tsika roa. Azoko tsara izy izay. Mbola maromaro ny devoirantsika ato izany Hita ho akiry Lila. Aleo fitaina hatramin'ny farany Ka sao dia be dia tia andry ry voangy Tsy maninona izany Efa fantatry ny ao an-trano fa mianatra ary tena mianatra. Tsy mibedy hafahatany izany ry zareo ka. Eny ary. Lila, masaka ve ny vary? Ary iza indray moa ty lehilahy ampidirinao aty? Dada, fenao koa izany ve maninona namako vehivavy fa tsy lehilahy araka ny lazainao izany Hita mihitsy ianao hoe Maminao taiza? Manao ny dadan'ny Lila. Marenina aloha. Fa iza koa ndry? Ary nareo nga moa tsy manana trano no aty aminay aty no mianatra. Mba manao ento moa ry ry tata dia mba mifanoro eto Mifanoro. Mino fa mifanoro fa tsy mifanoro ka. Fa dada koa hoe maninona Aiza koa ny vehivavy hifanoroka Mba hirato tsara amin'ny masinao ry dada. Mianatra izay. Fa so dia heverinareo fa sekoly ary ato. Mianatra. Ary nga tsisy trano any. Aty ve nareo milavika manao an'izany fa maninona raha hoentinany? Aleoko izaho aloha andeha ry Lila. Eny ara kely voangy miala tsiny akeo Tsisy tsiny. Avy dia ahoriko ny kaheko dia lasa Eny ara keo Ndana mihitsy mandeha any. Mba jebreby. Arenao lory Lila. Tara Lila dia tara Lila. Misakisava zatsy mila. Indray ry tasy izany vavanao izany so dia mba diso tafahoatra loatra izany Zao ny maharatsy an'io zava-mahadomely io ataony mirediredy ohatr'izao ianao. Tsy vola babanao sady vola mamanao. Ary aza mianatra mifampiteniteny kely Iza lazainao fa mirediredy? Ajanondra angala toka rehefa tsy zaka. Enao zay zaza kely vao omaly io ve nampianatra zany? Akombony ny vava. Rehefa tsy mazaka dia dehoro. Lasa koa iza koa niatra an'izany fofotokanareo izany. Ndeha ho any amin'ny efitranko eo ianao. Osta ho
dia saivokely mankaty reninareo anaovako azy. Fa maninona indray ianao ry voango mibongon-dranomasy ohatr'izao a? Izany ny tena hoe faran'izay mandreraka tena mandreraka indrindra eto an-tany. Fa misy inona e? Fa inona no nandreraka anao e? Zary neny a. Azonao ve izany endra vololona? Tsy nilazainao tamiko akory. Lazao e. Zaho tsy namana amin'ny lila lilintsony. Tsy namana amin'ny lila tsontsontsontsontsony mihitsy a. Fa nahoana kosa e? Mpiara-mianatra nenareo roa e. Ka tsy taneny izany nanjo azy izany ho atany. Sasa mifakifaky sy mibozaka rehetrarehetra io ary ny kakana nitovy androany. Aiza koa misy an'izany e? Ny ianao koa ry voango dia mahita zavatra lazaina foana. Ka hita mpisanjo neny a. Tsy namana amin'ny intsony aho e. Lazao amineny aloha e. Fa inona loatra ny antony e? Fa angamo tsy niara-nianatra tany an-trano nareo roa? Ka izay indrindra izay tokoa fantatry neny tsara rehefa niteneniko mihitsy. Fa hitaneny izany. Izaho ilay niara-nianatra izy izay roa dia teo am-panaovana teo voara tsara teo dia Lazao re anaka fa sady mitomano ohatran'io e. le tatandry sareo, le tatandry lila. Fa naninona e? Tonga avy any izy. Efa nisotrosotro toka efa mamimamy avy any. Tena toninona ny zanako e? Ndroany sy nanaovany an'izao teniteny mandratra rehetrarehetra izao ilay zary neny e. Izay nitenenako hoe tsy namana amin'ny lily intsony ary neny a. Tsy mety izany ataonao izany anaka. Tsy lila nge niady taminao sy nifamary taminao fa ny rainy e. Ezany izy hoe efa mamo. Reny ne tsy tompony tenany e. Ka tsy izany ka. Tena manomboka raha-pitso dia hiafinavina amin'ny lila ary tsy resaka amintsony any am-pianarana ka. Ohatran'ireny kosa ve ny ataon'ny dadany amiko. Tena tsy rariny. Nanindry fofotsiny aho satria teo amason'ny dadany dia mody nandeha ampahendrena. Fa tena tsy sakako mihitsy ireny ka. Okitsy anaka. Aza ilera ny ataonao an'izany. Tsy efa nampahafantariko anao fa mpiara-mianatra nenareo roa vavy. Ko tsy malahelo be ve lila amin'izany? Raha hiavina vonanao izy dia ahoana? Ka tsy vitako tsony ny havana aminy e. Tsy mety izany e. Tenin'Andriamanitra ne anaka miteny hoe ataovy izay evanana amin'ny olona rehetra e. Iza koa e. Io, jereo ny Romanina 12:12. Io jerevo. Aiza, hoe ino io e? Raha azo atao dia ataovy izay evananareo amin'ny olona rehetra. Azonao izany? Izany hoe tokony havana amin'ny lila ihany aho sady lila marina ve tsy naninona? Izay mihitsy anako. Afa hiezaka ary neny a. Tsy haiko raha ho vitan'ity voangy kely ity izany. Orineny a, ahoana dia dada misotro toka lavo ity foana e? Maninona anao ary izy? Aiza verineny dia isan'andro izao dia mamilava foana miditra ny trano ato mandreraka tsy. Inona koa ny diranao amin'izany e? Ny fianaranao atao tsara. Aleo izy hisotro fa io nge mba mampiresaka sy tsy mahamenamenatra azy e. Izy raha teo mipampidi-bola atao amintsika ka izay ataony re dia ataony fa zany avy ny vakianao loha. Ka na izany azy ary neny a, tempolin'Andriamanitra nge vatantsika e. Tsy tokony simbaina amin'izany zava-mahadomely izany mihitsy. Raha tahaka mihitsy aloha dia tsy vakiako loha izany e. Rehefa manome vola fotsiny izy dia izay. Hitanao amin'izao, mivory-damba ihany ny any ataoko betsaka.
Neny ty ohatrany tsy tiany dada mihitsy ka. Inona koa izao ny dirany tia sy tsy tia amin'izany ka? Dia vadinao very neny dia tsy mba tenenao amin'izao fisotroana atao ka lava izao. Aleo izy ianao izay tiany atao rery Lila. Ndry koa izany. Eny ary e. Ramatoa, ohatrany kelany izany sakafo maraina izany. Aizako mofo tapany avy fotsiny, tsy misy dibera, tsy misy ninina. Tato ato dia tsapako mihitsy hoe mekely ny sakafo hoantsika. Sady izay koa nery dada na ena neny ny vola gote sakafo atoandro rehefa tsy mody atoandro ato e. Ka akory tsara, tena tsy mahazava. Ny karama entiko mody tsy hoe ny hena na ahoana, koa ny zazakely no ampijaliana ohatr'izany. Raha maninona tsy ataoko afamaina ianao Dia ilazao koa fa manafim-bola aho aingana e. Tsy fantatrareo marina fa efa volana Novambra sika izao Ka raha Novambra, ina ny diran'ny sakafo andavanandro amin'izany? Mba mahagaga ihany izany ka. Raha i dadanareo tsy mpiditra am-piangonana aloha dia tsy mahagaga fa tindry mpianatra sekoly alahady io ny mahazendana. Tsy ahalala hoe ray volana sisa dia tonga ny Krismasy. Amin'ny marem-pianakaviana mitsinjo lavitra dia n'izao dia mitsitsy ny hoenti-manana amin'izany Krismasy izany e. Fa angaha vitavita fotsiny ny akanjo, ny sakafo, ny kilalao sy ny lalonana amin'izany aminareo. Iza koa ny heverinareo fa hanala barabatana ho tsy mahavita ny vitany sasany. Azafady. Fa ty Krismasynareo ty ve andro iray efiana mandritra ny volana maro e? Sa ohatran'ny any silamo hoe manao ramadany aloha izao fa amin'ny 25 Desambra misaosy be? Raha ny anaranay tany amin'ny sekoly alahady dia fahatsiarovana nahatongavan'ny Mesia hamonjy izao tontolo izao ny Krismasy ka. Tsy mpamonjy fotsiny retsy fa mpanjaka lehibe zanak'Andriamanitra koa no tsy ianaina koa tsy anao metimety. Ny anareo raha vao minisitra fotsiny tonga dia efa takininona. Azafady, izany ihany ny any tsy nandehanako tany. Izy ny tsy misy atao aniko, za koa no... Si, vomafy dada. Fa ahoana? Cocktail be hono ny tao amin'ny reception minisitra ataoko. Kiala kely ty mandangy. Marina e, dada ny lovany ny tany e. Mamitahaka andreny endreno ny izy vonody. Efa nandoheraka ny lalana. Tena marina zany. Randriko zany dia ohatran'ny vao nahita toka. Nefa reny moa ny mba ahitana whisky ka aizany tsy mba hanapatra. Niteniteny foana. Hita mihitsy efa loha toka. Mandeha miasa any fa za koa maika hapiritra misetsena e. Za koa reny andeha hianatra lasa aiza indray izany izao ny godehako. Any amin'ny reninareo e, izy mitantana ny vola ato. Filerangaha ty ve tsy mahazo resaka hoe andro ny fitsitsiny izao e, mba mitsitsikory Lila. Gote foana isan'andro lava izao. Izay indray nareo mahakamitsy. Venao ve raha sotsy tenenina? Efa hoe aza ampijaliana ny zaza fa mba meo an'izay anjarany e. Dia aza laliana mitokanao tsony ara ny vola e. Ianao ihany mahatonga an'izao izandray ny teniteneninao ao. Aleo andefa losanareo fa maly fotsiny eto ndraika. Lasa e. Za koa reny andeha hiasa. Dia mba ataovy matsiro amin'izay koa ny loka miverina avany Eninao ve zany e? Tsy mody fandriny io ny alamindamy eo. Raha tsisy vahiny ho avy eoko. Ahoana miserasolo efa tsy mahita olona tsony koa nareo izany Ty mbola misy seza e. Fa to tsy hita maly tamin'ilay fivoriana e.
Tsy izany ry se fa mbola nampianatra hira ny ankizy sekoly alahady afa efa manomana ny krismasy a. Fa angamo efa manomana krismasy sady ka. Hoatray, efa tena revo mihitsy ko. Fa hono ho Rasolo, tena zava-dehibe aminareo mihitsy ty krismasy ty a. Aizako afonareo hatramin'ny fivoriana ahitana tombotsoko. Andro lehibe io ry se a. Raha tsy nisy matsy ny krismasy, tsy nisy koa ny paka. Raha tsy nidina tetỳ ambonin'ny tany tonga nofo Jesosy dia tsy nisy famonjena. Izany anie ilay lazan'ny soratra masina hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Nomeny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa very ahoana ry se tya? Olona samy mahita lalan'izao ihany ko very. Very se rehefa tsy mahita lalana makany an-danitra. Ny fahotana ny fahaverezana, ka io fahotana io no hanafahany Jesosy an'izay mino azy. Mahantra anie ny olombelona rehefa voakeja ny fahotana rakoto hoe hafa mihitsy ry se rakoto izany hoe miankina amin'Andriamanitra izany a. Na samy mandihy fotoan-tsarotra aza dia mahatoky ny mino fa Andriamanitra tsy mandao azy. Izany no nilazany Jesosy hoe indro aho momba anareo mandrakariva, mandra-pahatonga ny farany izao tontolo izao. Zay aloha ry se fa aleo saraka angamba fa efa tonga koa aty a. Mandra-peo anare, mendalana ianao. Mba lalina koa zany resaky Rasolo teo zany ka. Aiza ve ka hoe verony izay tsy manana an'izany Jesosy zany. Tena mora rebirebena le olona ka. Raha za manokana, tsy resy lahatra. Fiainana milamina be tiako asiana an'io rehetrarehetra io. Tao mamely koa zany amboteazy zany ko. Aiza ve ko vao nidiny Rasolo dia mitsika ny lalana. Tena taraiky eto indray andro any. Eny za koa efa tara lava raha teo miditra any am-piasany. Miandro ny rariny eto zany e. Ary to lasalasa saina ange se izany dia nasiao misy marina moa. Aiza ve ko zay zavatra nataony nga hatramin'ny maraina zao diso daholo. Tsy zany raha za fa misy resaka nataon'esy Rasolo izay ho tany taksi be tany. Ohatra ny mamperitreritra mihitsy ka. Rasolo le mpiray tanàna aminay iny. Fa resaka momba n'inona zany rakoto? Inona moa fa momba n'ity krismasy ty? Voanana angano krismasy sa dia voanana masin'ny krismasy fa sisy vokany amin'ny malagasy? Sy ty koa be vazivazy. Aiza no isy krismasy foanana izany e? Fa ny fanazavandra-sola an'ity votoatin'ny krismasy ty no nahavakako. Tsy mitovy izy mino sy ny tsy mino na samy sahirana aza fa ny mino omban'i Jesosy foana. Koa ny mbola miasa foana ary tinga Rasolo e. Nefa misy pomba ohatr'izany. Ka tsy hoe tsy asa kosa anie rehefa ombany fa hafa kokoa e. Zay rense kosa nge e. Sika zao miasa ty amin'ny birao aty, mandray karama atonony ihany nefa to sahiran-davo. Rasolo kosa na dia hoe tsy mitovy amin'ny antsika aza ny karamany fa latsa-datsaka. Hitako velom-bolo mihitsy izy menakavy. Misy antony ara za tsy mandeha ho azy zany. So kosa ary izy dia manao aseloka any an-tranony ihany fa tsy fantatro se. Tsia, tena fantatro mihitsy fa tsy manao an'izany izy. Ny aza ny ery se ny andanin'ny androny ka any am-piangonana e. Any am-piangonana? Zay zany le lazain'ny pastera hoe kasao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia ao anampy anareo zany rehetra zany. Dia zany tokoa very sy ohatra marina ihany zany raha ny fahitako azy satria ny fiainan-Rasolo menakavy ty to mandeha milamy ery Kinona zany manakana ny sy mba hanao to azy? Tsy finoko ry se fa
Manomboka izao mba hanao oatra azy koa aho. Andramo aloha sao dia mba mety indray izay ringaran-koto a. Ary toa tonga aloha ianao anaka, fa nga ndrava aloha ianao ry voangy. Endrery ny andravylolona. Ndrava loha izay dia namonjy fodiana avy hatrany a. Tsy efa ho vakansy amin'izay ve nareo atoato e? Eny tokory neny a. Tsy ela dia ho vakansy izay e. Maika hanao krismasiko. Ary ahoana ihany voangy ny fifandraisanareo sy Lila? Aza matahotra ary neny fa efa nilamina tsara. Fa manavesatra azy fotsiny ny momba andrainy e. Tsy hitako hoe inona ny azoko hanampiana azy. Tirainy misotro toaka sady toa tsy mety hivavaka ity. Manokaninareo roa fotoana hiara-mivavaka e. Entinareo roa ambavaka ny dada Lila mba hiovy. Fa mety mbola hiova ve ny olona ohatran'ny Rendriny eny a? Tena tsy laitra ange izay dadan'ny Lila izay ry neny sady mpaniratsira mihitsy e. Efa hitan'ny eny ihany angamba. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra atao re anaka ny zavatra rehetra e. Sady mila manana faharetany e. I Lila ao tena mila ho kivy mihitsy. Ianao no tokony hampahery azy ry voangy a. Ka na ny maman'ny Lila ihany koa zany ondry ny ndravololona. Ohatrany hoe mbetika tao momba ny dadan'ny zareo amin'izy misotro toaka. Fa hoe amin'izay hono izy mba miresaka. Sady rehefa mampidi-bola izy dia izay. Mbetika indray toa tezitra amin'ny dadan'ny Lila amin'izato fisotroana tafahoatra taony. Eny e, fantatro tsara raha matora soa e. Tena mila mivavaka ho azy koa ianareo roa e. Endrineny a. Zany raha teo ane anaka ny mampinamana anareo sy Lila e. Sady mitondra izay mavesatra eo anatrehan'Andriamanitra e. Andraso fa ho teneniko an'izany ary Lila e. Eny re, angana dia sasao ny lovia e. Anala table vetivety zary ny ndravololona. Eny ary e. Reradraraka azy zany. Andera angalo hamonjy bary isotro toaka vao hody ka. Sady inona moa maharatsy an'izany e? Sady isy saintsainako an'le resaky rasolo iny. Ohatra ny tsy matoko lolo le izy mandraky tiany androany. Ody, o Rasoa. Tena mamy indray le rakoa. Raso, Ho avy e. voay malaky ty trano ty. Tena efa makaleo mihitsy ty hamamoana ao lavy ty rakotoka. Nareo ve tsy mieritreritra mihitsy e? Na mieritreritra na tsy mieritreritra, matoa za misotro, izay ny hitako fa mety. Mazava. Ny sakafo hohanina tefa lazaina fa miaina lava nefa laninao amin'ny toaka. Lehilahy mohaka tsy. Marenina kely ty vava. So de verinao ka vary ako hoe mohaka. Ianao nga mavita ny vitako. Ary mela teo andehanako fa tsy. Za kosa aloha dia tsy ara-atory aminao amin'izany fofotoaka be anao izany e. Ndeha atory any amin'ny Lila zanantsika. Oaizy iny. Aty ianao aty Rasoa. Mpivady tsy misara-pandriny zany, mazava. Ka tsy haritra an'izany fofotoaka anao izany aho e. Tokantrano fiafiana. Ireto fa io ny anjaranao. Io ny ondana dia io vadiana rereo alohan'ny alina. Zany amin'ny Lila ny atory. Rehefa misava ny tokanao miara-matoritsika. Azonao izany. Ela be koa nga zany a. Zay efa te atory. Daninao rahoany osta. Tsy mila koa ny aty. Ie, lasa mihitsy a.
eo ianao so mifofi tokanao. Boy boy. Mbola misy zavatra fa hojereny sy angara soa ankoatra ny sakafo androany. Ie, efa manomboka mijery akanjo hoentiko amin'ny krismasy aho so tara-panjaitrako. Nareo koa moa misy atao ka aizany Tsy resaka misy atao na tsy io ranona fa vidia katsa vidia mboninahitra. Iza koa ny heverindranona ho tsindrin'ny olona any am-piangonana any. Amin'izay akanjo efa hita ny nanaovany. Azafady. mba vazivazy aloha ny any amin'ny hoe misy atao e. Nefa mba tsy ekeko kosa ny hoe tsy manaiky ho tsindrin'ny hafa. Dia hoe izay no anaovana akanjo vaovao any am-piangonana amin'ny krismasy. Ka heverindranona fa inona re? Misy anie tsy makany am-piangonana raha tsy krismasy e. Ary io ny mba hanaovany akanjo vaovao. Marina aloha fa zanak'Andriamanitra no tonga ety ambonin'ny tany e. Ka rariny loatra raha tsenaina amboninahitra tokoa. Nefa aoka tsy filandera na fihaveran-tena mihoatra noho ny hafa e. Ny mpamonjy dia Jesosy Kristy tany an-tranombiny izy no teraka e. Ary milaza fanetrehatena lehibe izany. Tsy ny akanjo tsara na vaovao akory ny ratsy, fa ny toe-tsaina sy ny toe-po hitondrana azy e. Tsy tanera matora vololona fa io haingo iny amin'ny mba kilema keliko e. Izany indrindra ne. Tokony hoentiny eo anatrehan'i Jesosy izany kilema kely izany fa sao dia lasa kilema be e. Zao re raha matora soa e. Fo vaovao no angatahan'ny tompo apetranotsika azy. Dia angatao aminy izany fa omeny e. Mba tsy sanatria fahatra na tranombo no andraisantsika azy amin'izao krismasy ho avy izao. Fa ny fotsika vaovao raha matora soa. Ie. Aleo aloha andeha raha matora vololona. Iena aloha. Hoaka aloha isaraka fa ataondro ity ny androko. Ndao fa veloma dia mampamangy any e. Zay. Eny ary raha matora soa o. Fatao tsy nitondra ny nina mihitsy ianao ry neny a. Nga moa tsy avy niantsena ary ianao ty? Loza ne anake. Fa loza inona ry neny ravololona? Nisy mpangary paosy ane ry voangy. Mpangary paosy? Dia ahoana? Dia lasa ny daholo ny vola taty amiko e. Izany very neny? Izany re anaka fa tsy maninona izany a. Fa toa mbola ohatry ny faly any ange ianao izany ry neny na dia efa izany aza ny manjoa e. Ka izay ane anaka le Filipianina 4-4 e. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo. Hoy izao indray mifalia. Na izany azako. Dia inona indray izany ny vola mba hanaovantsika sine fety? Andriamanitra re mahalala izay mahasoa antsika. Dia tsy fitianany neny akanjo vaovao indray izany za. Aleo sasana tsara le ao dia pasohana tsara e. Andray, dia le kiraro ahoana ry neny? Ny kiraro indray a, asiantsika crème fotsiny dia tsara be. Iny ary. Dia ahoana izany raha manana akanjo vaovao sy kiraro vaovao ny namako rehetra nefa za rerany tsy anana? Tsy maninona re izany anaka. Tsy ny kiraro vaovao na ny akanjo vaovao koa ngefa ny fiainam-baovao amin'ny tompo e. Ny fo matsy ny tena jeren'ny tompo amin'io. Marina izany ry neny a. Misy an'izao manana fitafiana tsara, kiraro tsara, nefa tsy manana ny tompo akory izy. Dia izy ny tena mahantra indrindra eto tany. Izay rehefa vao masotsokina reny atsika e. Izay kely ananana no ahiratra e. Ny aky aleoko izao 3 volana voalohany izao dia tonga dia manezaka fa tsy latrako ilay manenjinenjika be avy eo ka. Ka aleo koa nge mandeha moramora toy izay azakazaka rehefa any amin'ny 3 volana fahatelo any e. Fa manahoana kosa loka iny eo aminareo ao a. Milamina tsara azo ianarana ihany ve sa mbola mikorotany toka e? Milamindamin-dratsy eo kia. Data moa izy ny mamilava iny rehefa mody dia
Rehefa tsara fanahy be dia mizara vola na manao bakara amin'iny. Ny indray efa tsy mivaky lotsony fa toa lasa fahazara no mahita ny dadamamo. Ny anadahanay aza moa efa manombotomboka koa. Ny aneny moa izao dia io resaka voro-damba io no mahafinaritra azy. Ny anay dada dia jenty zala tsy miraharaha izay fiangonana. Indrindra moa izany ara-panahy izany. Fa dia taoko io foana e. Nazakivy akia. Eto ambavaka fa tsy maintsy mbola iova ihany izy na hitantanareo izany na neninareo. Mila manana faharetana hozy neninay tamiko. Aleo fa rehefa misabotsy alohan'ny fivoriantsika iny dia ataontsika roa antom-bavaka mihitsy ny amin'ny dadanareo sy neninareo e. Nahoana moa ny andro misabotsy fa tsy andao ivilany am-piangonantsika rehefa mirava dia atomboka. Marina izany fa andao hitra amin'izay aloha efa velona ny sonnerie. Vita ihany ny androany. Ndeha hirava aloka. Tsy fiarany taleva ty tazako mivoaka ty. Leo aloha efenana ka. Fa marary anga ianao Rakoto? Marary ahoana e? Ka ora mbola tsy fodianao izao ko. Sady misaotra an'Andriamanitra fa tomba tsy mamy zato izy. Na dia fofopofona aza tsy nahenoana. Fa andrinina re androany. Nenao koa alipody ny olona menimenina ianao. Mody aloha ny olona toa anaovanao esiteny. Tsy hitako ihany izany izay atao. Fa hono toa mba nahay nisaotra an'Andriamanitra ianao. Fa gagana koa izany ianao izay tsy mahay afa-tsy lela miakatra sy teniteny foana iny. Aleo aloha anokanina fa ianao koa zato. Dia gagela. Fantatrao ny dada? Fa tsy amidimy moa nareo mirava toa zao ianao vao miditra ny trano. Mbola mivily kely tany am-piangonana izay sy vangaro dada. Naninona tany? Nisy nataonay fotsiny tany ka. Fa samba ny koa mba tsy nahita ny dadamamo androany Fa naninona re? Naresareninareo koa ty dia lasitra ray mihitsy. Fa tsisy afa-tsy esiteny izany ve ato amin'ity trano ty e? Tsara nareo ary ny olona mba tsosotro androany. Efa tsara izany ezaka ataonao izany ry dada. Ny tena irariako raha dia tsy sotro an'izany taoko izany intsony dada. Ezaka ry anaka. Hita eo ihany izany e. Mangerina izany resakareo mianaka izany fa zao ry reto tahafaraka tamin-dravololona nety izany andeha nakany etseny. Lasa tany amin'ny krismasy ny resakay. Ohatra misy teny nolazainy nanendrina mafy nieritreritra. Hoy izy hoe aoka hangataka fo vaovao amin'Andriamanitra mba tsy ho tranonombotsony no ahaterahan'ny mpamonjy. Tokoa moa ka nahafony lanitra Jesosy hamonjy antsika. Na handositra ny ravololona fotsiny ahozy nareo. Menatra be nefa ravololona no azoko nantsirana fa ny teniny tsy afaka ataotsaiko e. Na za koa aza indray mandeha tany anaty taksi be tafiresaka momba n'izany tamin'ny Garasola e. Dia toy izany ianao izany mihitsy. Mangatao izy amin'Andriamanitra mba analany amin'ny keja mahazo. Efa tany am-piasana vao nahatsiaro hoe hay moa ka keja sy fatotra ty taoko ty. Dia inona hoy nareo fa noho ny rava dia nanandrana mivavaka hoe Jesosy aza velo isotro toaka androany fa ataovy tonga dia mody.
dia inona tokoa ianareo? Na andalo ny fiarany tale dia hoy izy hoe tonga dia hody anga ingiara-koto izany e. Ndao hiaraka amiko fa lalako ihany iny. Teo avo gaga fa ay valin'le vavaka nataoko kay. Raha izay resaka isy rasolo izay aloha dia tapaka mihitsy ny hevitro fa hivavaka amin'ny krismasy na misy akanjo na tsy misy akanjo vaovao a. Za koa nga handeha mihitsy ary angataka amin'Andriamanitra mba hanavaozana ny fiainantsika menakavy kely e. Sa ahoana? Misaotra anao Andriamanitra fa mpamaly vavaka tokoa ianao. Fa mpamaly vavaka ahoana? Ka izay anie dada na tarafidianahy e. Mbola nanao fotoam-bavaka tany am-piangonana izay sy voangy ary mba hiovan'ny fonareo mivady mihitsy no nangatahanay tany. Misaotra anaka. Ary aza matahotra ianao fa dada sy neny efa niova fo no hitanao amin'ity Noely ity. Sa ahoana Ramatoa? Marina mihitsy izany Rakoto a. Efa lasa ny zavatra taloha e. Efa ampy izay fotoana lany tao anatin'ny tsy fahalalana izay. Tena faly be aho fa niovanareo sy nendry dada. Ndao tsika mba hiombam-bavaka kely eto aloha e. Iza nga izao olona mandondony izao ry voangy a? Aleo jereko ry neny fa aza mitsangana eo ianao a. Za koa mbola mamaky an'ity baiboly ity fa andana aloha jereo e. Fa iza ny tao ry voangy? Toa falifaly be ery ianao. Neny a, fa tsy tia ve ilay fitoeram-bola neny e? Aiza hoe anaka? Tia fa nisy nanatitra tao. Jereo aloha raha izy dia ndana miresaka amin'ilay olona ao neny e. Ay, misaotra Jesosy a. Tena ilay poketrako ity. Iza reny tsara fa nananatitra n'izy ity e? Mbola ao daholo fe ny zavatra neny e. Hoay, tena mbola reto daholo ny karatra. Ny vola koa tena tsisy nanombenana mihitsy. Marina hoe ry neny, mahagaga Andriamanitra, mpamaly vavaka izy. Tena krismasy hafa kely ty krismasy tsika ty anaka. Tsy avelan'Andriamanitra anga ihany mpanompony e. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangaia fa tsy avela ho afa-baraka ianao. Isaia 4:5-4 izay ry neny rafololona. Io misoratra amin'ny rindrintsika io e. Le haingon-trano azontsika tamin'ny krismasy indray maka izay e. Eny tokoa anaka. Aza matahotra fa tsy homenatra ianao, ary aza mangaia fa tsy avela ho afa-baraka ianao. Isaia 4:5-4. Krismasy hafa kely.